tsy fahamarinany toerany fitondrana fa nitsakitsahana ny tondrotra izay nifanekena sy nisoniavana ny taona 2024 ny fanososena miverimberina ny zon'olombelona toy ny fisamborana tsy ara-dalàna ny fanaraha-maso ny mpanohitra ny fanakanana ireo hetsika ara-pilaminana eto amin'ny firenena ny fanotohinana ny fahalalana maneho hevitra sy ny asa fanaovan-gazety ankoatra ireo ny fanabakona ireo harem-pirenena sy ny kolikoly manginy fotsiny ny krizy ara-sosialy mivaivay satria 2.7 ny malagasy dia farahidiny miaina anaty fahantrana. Manoloana ireo dia nanoratra taratasy ho an'ny sekretera mpanatanteraka ny SADC, ireo filoham-panjakana, ireo maso ivoho ary ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara, ireo filoham-pirenena roa, Marc Ravalomanana sy Irajao Nordimampianina. Taratasy izay mangataka ny fanemorana na ny famindranany toerana fivoriana kasainy ny SADC atao eto Madagasikara. Voahososo tanteraka mako ny fifanarahan'ny SADC satria mifanohitra tanteraka amin'ny andininy faha-efatra, faha-5 ary faha-9 izay mifantoka amin'ny fanajana ny zon'olombelona, ny demokrasia, ny mahatantan-dalàna ary ny soatoavina amin'ny fiombonam-paritra ny zavamisy eto Madagasikara. Tsy azo atao eto Madagasikara ny fionana an-tampony SADC hoy izy ireo nanamafy satria midika fa manaiky ny fanososena lalatsaina, ny tondrana ny SADC, ny fanaovana ny fionana eto amintsika. Manao antsoavo amin'ny SADC sy ny fianakavimbe iraisam-pirenena arak'izany ireo filoham-pirenena teo aloha miaraka amin'ireo rehetra nanao soniny tondrozotra mba anemitra na amindrana amina firenen-kafa izay hita fa manaja ny demokrasia ny fivorian'ny SADC. Mangataka ny andefasana iraka anao fanilanelanana isiny ny fampiresahana atokisan'ny rehetra koa izy ireo. Eko ny fanoana ny fianakavimbe iraisam-pirenena ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny mahafirenena tandalana azy amin'ny alala ny fikarakarana fifidianana tena izy, mangarahara, anajanonana ireo fanenjehana ara-politika isan-karazany, fifidianana nanjakany tsy fanaran-dalàna toy ny fizakana zoam-pirenena vahiny, ny fanakanana kandida hafa tsy irotsaka hofidiana, ny tsy fandraisan'ny maro anisa anjara satria tafakatra 900 ny tany tsy fandehanana ny fidy. Santonany amin'ireo antony tsy mahamaro toerana ny fitondrana rajoely ireo ary isan'ny profo ny fanitsakitsahana lalàna eto amintsika. Raha nanatanteraka ny fitohizan-draharam-panjakana ny fitondrana mijoro ankehitriny dia azo antoka fa tsy ohatr'izao ny fiainam-bahoaka hoy ny filohan'ny antenimiran-doolona no sady filoham-pirenena teo aloha Rakotovarivo. No mafisiny fa betsaka ireo tetikasa-goavana efa tokony rosona amin'izao fotoana efa natomboky ny fitondrana Irajao Nordimampianina raha tsy niresaka ny herinaratra fotsiny ohatra. Ny hevitra ho mafy be anefa ireo mpitondra ka izao nidona amin'ny tolana izao tsy hita popoka mandrak'androany ny velirano vetivetesina hoy ity mpanao politika ity. Ampodisy toerana fotsiny tako ny foratsy fotsiny hoe nareo zay teo aloha to tsisy ninina fa raha mba nipetraka tsara zareo natao asan'ny premier ministre sy ny conseiller amin'ny président zany hoe jerevo aneny ny fomba anohizatsika ny zavatra tsara nataon'ireo olon'ireo ary indrindrina ny zavatra efa nanaovana engagement satria firenena nanaovana engagement reny foto-drafitrasa lehibe anaovana ny énergie reny ny tohadrano ngeza be ny lemaka tokony toizina anaovana azy sisy raha mba natoko hoe nijery an'ireny izy de nezahany amin'ny fomba fanaovany azy anatsarana amin'ny fomba fitantanana iny moa ny olona izy mipitondra eoko fa de ny azy tena hoe mijanona daholo rehetrarehetra fa atsika zany zao ka le atsika natao teleferika ny natao fitsangatsanganana ny natao fa najanona ny fanatsarana ny any tontolo ambanivohitra mokatra ny lalana sisy najanona daholo aloha anazy moa manazava an'izay mihitsy izy motezitra jerevo anery zareo hoe mba ataovy anatiny aninareo mihitsy naka izy le vely rano 13 hitanareo le communication fotsiny satria numéro 13 izy tam'zany jereo fa na référence na projet mpanjakana ary nasiana référence foana hoe vely rano faraky 12 vely rano fasivy mipirina fotsiny nefa aveo satria numéro 3 ndray de ti ndray zay ny lazaiko reo zany amin'ny communication tena manao mihitsy fa rehefa mba averinao iny de samboriny dolo le olo raha vao mampatsiahana iny nefa mba averenao amiko hoe 13 le vely rano de mba laza hoeto izy nanahoana ny résultat andreo satria najanony tsy mieno izy mizavatra zay atao fa hoe de miverina am'le voalohany am'izay ny azy zany de zay hoe manginy anareo président mihitsy no miteny an'izay tsy tia firenenanareo olona tsy tia tandrazanareo ny zavatra tsy nataonareo nandritra 9 taona ho ataoko anatin'ny 5 taona
de nataony tokoa fa de nahantra ny malagasy. Raika amin'ny 80% ny malagasy no mahantra fadiran'ovana ankehitriny, hoy ny banky iray isam-pirenena. Firenena farahidiny indrindra i Madagasikara. Ny malagasy no fadiran'ovana indrindra eran-tany. Ireo ny vokatry ny velorano, hoy hatrany Irakoto Vaorivo. Fitondrana efa midofitra amin'ny rindrina raha ny fitondrana misy ankehitriny. Fitondrana miasa amin'ny alalan'ny aitraitra fa tsy mifantoka amin'ny tena olam-bahoaka. Tsy mahagaga ny fahantrana lalina sy ny krizy maro lafo mahazo ny firenena satria lany amin'ny zavatra tsy fotorany tena fiangana ara-toekarena ny volam-panjakana. Isan'izany ny kianjany bare izay tsy nentina azo fankatoavana mandrak'androany. Eo ihany koa ny fandanimbola fahatany toy ny teleferika notrosaina. Ankoatr'izany, ny fanafarana entana toy ireo milina anodina herinaratra izay tsy fantatr'izy ireo akory ny lanjany fa efa tonga eto an-toerana voasahirana amin'ny fampiakarana azy eto Antananarivo. Mandray fanapahan-kevitra tsy voahevitra koa tsy mahagaga raha izao manjory firenena izao, hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Tomasina. Tsika mavantatra fa ny stade ohatra Barea dia 70 millions de dollars atao inona nefa tsy mahazo ny fankatoavin'ny Fédération africaine de football. Ataon'izany le téléphérique 150 millions d'euros ny investissement tosa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny taranakitsika. Atao inona jerevinareo fa tsy mandeha izy io tonga ny filoham-pirenena frantsay tsy afaka manao inauguration téléphérique satria tsy ampy ny herinaratra andehanan'le téléphérique mahamenatra zany. Mahatonga groupe électrogène zareo Tomasina tsy afaka entina ty Antananarivo. Zany ve tsy midona amin'ny rindrina. Donc midona amin'ny rindrina le asan'le gouvernement ary vao maika mahantra ny vahoaka malagasy mampalahelo. $200 no vola eo am-pelatanan'ny fanjakana mba anarenana ny famatsin-drano eto Antananarivo. Tsy ampy anefa ny vola satria vao ny $70 no eo am-pelatanan'ny fanjakana raha ny voarakitra. Tokony amafisin'ny fanjakana ny fomba anatrarana ny vola ilaina kanefa fandanimbola amin'ny kitositosika isaky ny mihetsika no ataony. Asa no mila foronina ho an'ny olombelona fa ny biby no tsy paza-potsim-bary, hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Eto Antananarivo zao jerevinareo fa tsisy jiro, tsisy rano. Ok, misy Jirama Water Free zay za ministre membre du gouvernement le izy nankatoavina efa nentina tato amin'ny assemblée 70 millions de dollars anamboarana ny rano eto Antananarivo. Fa tsy ampy vola io fa tokony 200 millions de dollars anamboarana ny rano rehetra eto Antananarivo. De maninona tsy zany vola zany no ampiasaina fa anaovana tosoka fameno, tosoka tsy haiko ino ny zavatra rehetra ny teneny teo. Non, vola very reny. Tsy asan'ny filoham-pirenena manome vola ny vahoaka sahirana. Fa asan'ny filoham-pirenena amboary ny rano. Tsy rehefa votovorona amin'ny grève satria maninona tsisy rano, tsisy jiro. Rehefa tsisy jiro izy dia tsy afaka misakafo. Dia tsy zany rehetra zany tokony amena groupe électrogène ny université rehetra eto Madagasikara. Azo atao ny manainga herinaratra avy an'i Tomasina makaty Antananarivo, hoy ny député Roland Ratsiraka. Fanapahan-kevitra tsotra sy mora kokoa azy izany raha mitaha amin'ny fandanimbola anamboatra tetezana 300 avy an'i Tomasina ho aty andrenivohitra amin'ireo milina 700 tonnes na faran'ny fanjakana, hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ny ministera ny fitantanam-bola no mitazona ny vola fanampinina ho an'ny kompania pirenena Jirama. Ity ministera ity no mitsinjara ny fanampinina ho an'ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny Jirama. Raha ny tokony izy anefa dia omena ny orinasa ny Jirama ny vola anampina azy ka anjarany no mitsinjara ka manome ny anjaran'ireo orinasa miara-miasa aminy arakaraka ny asa nataony. Mampieritreritra ny fihetsiky ny fanjakana, hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Arere zany no alany zareo anatin'le izy amin'le fournisseur. Zay le anaovana subvention hoe vidina herinaratra sy viditsika. Ny herinaratra viditsika 1200 ariary ny kilowattheure fa amiditsika farafamboniny fa izy varie farafamboniny 940 ariary. Donc rehefa mandoa an'ilay subvention am'izay zany Jirama normalement zany injectena any amin'ny Jirama le subvention avy aty ministère fitantanam-bola. Ny zavatra misy nefa tsy alefa ministère fitantanam-bola any amin'ny Jirama le subvention fa tazominy ao aminazy dia atsony le fournisseur makao aminazy zany hoe zay tiany zany nomeny an'io ny antony tsy fatatsika fa aminazy zany subvention zany raha subventionnena ny Jirama dia alefany amin'ny Jirama vola dia Jirama no mahafantatra hoe ty olona ty nanao asa ohatran'izao, nanao fotodrafitr'asa izy, nanao famatsina herinaratra izy, nanao zany dia iny ny alohan'ny Jirama. Ankoatr'izay, misy ny didim-pitondrana 270 tsipika 240
mifandraika amin'ny lalàna 740 tsipika aotra 400 sy ny Itsyvolana 570 tsipika aotra 420 momba ny sata mifeny Jirama. Mbola tsy voafafakory ny sata voarakitry ny didim-pitondrana 270 tsipika 240 dia notengenana sata vaovao 440 tsipika aotra 420. Iteraka adevitra manko izany raha mandalo eny anivon'ny anteny miram-pirenena hoy ny fanazavana ka naleon'ny fanjakana tonga dia niray fanapahan-kevitra tany ambadika hoy hatrany ity solombavambahoaka ity. Manome tombony ireo mpampanofa fitaovana fotsiny amin'ny Jirama ity lalàna ity raha ny fanehoan-kevitra ihany. Zany hoe na maty antokara zany ny Jirama ohatra any Kandreo na any Kalamavony any amin'le toerana kelikely mpanjifa zany dia tsy maintsy mifournir an'le électricité satria zay le service public. Iny zany ho foana iny satria mivadika asa vadika société commerciale ny Jirama dikan'izay rehefa tsy mahazo tombony lay actionnaire tafiditra ao anatin'le société zay ma société anonyme anazy rehefa société anonyme zany dia metretritsika hoe misy actionnaire miditra ao ka rehefa maty antoka izy dia tsy makany fa ny MT sy ny BT ny enjehany. Le société anonyme nefa tsy miditra reo actionnaire reo raha tsy voaloha daholo ny trosany Jirama zay amina miliara maro. Dikany ny fanjakana zany tsy maintsy mandoha vola mamafa ny trosany Jirama vao afaka mivadika société anonyme. Dia ina antaniko amin'ny ministre fitantanam-bola hoe avy aiza io vola amafana ny trosany Jirama io satria tsy laniny tamin'ny loi de finance io fa vola tsy fantatra avy aiza. Raha ohatra tsy manam-bola ny fanjakana zany dia zavatra mampanahy dia hoe ho amidy amin'ilay actionnaire zany ilay fitaovan'ny Jirama hivadika vola andoavana an'ilay trosany Jirama. Zay zavatra zany mampanahy androantsika miresaka zao. Mbola olany Jirama ihany koa ny resaka fifanarahana ho fanarenana ny orinasa izay nataony ny fanjakana. Lasa mifanindry ny fanapahan-kevitra hoy ny fanazavana. Vola vo amataonany zao nangalana vazavy any Rwanda atao hoe Jerusalema anao ny redressement ny Jirama. Ny redressement ny Jirama atao ny Jerusalema mbola tsy vita manangana reny hoe ity koa misy comité de redressement koa anankiray anao redressement atao redressement fomba hoana zany sasany siotitra makavidina sasany siotitra makavanana samy redressement ny tenenandreo tsy clair zany ty fanjakana ty rehefa manao zavatra zay zany le mahatonga antsika metraka an'izay hoe inona zany reo zavatra mifanitsaka reo fa maninona atao mifanitsaka reo. Tandindomindoza tanteraka arak'izany ity orinasam-panjakana jiro sy rano ity fa lainga hafafy amin'ny vahoaka fotsiny ny filazana fa manarina azy sy ny tolotra ho an'ny vahoaka ny fanjakana hoy hatrany ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Profon'izany hoy izy ny fanafarana fitaovana tsy fantatra lanja tonga automasina ka lasa pampangona sokatra ara-baky teny ny fanjakana amin'izao fotoana miaina anaty tsy fangararana ny firenena hoy hatrany ny fanamafisana. Mitovy amin'ny fonja ny trano fitsarana ao amin'ny distrikana Antananarivo Avaradrano izay vao nitokanana 3 volana lasa. Tsy misy azavana ao amin'ilay trano vaovao vokatry ny olana herinaratra. Zavatra saropady anefa ny raharaham-pitsarana eny fa na amin'ny lafy ny fanoratana fotsiny ihany aza dia mila fitandremana goavana. Everina olana kely kanefa tena iankina ny androm-piainan'olona iray ny raharaham-pitsarana hoy ny solombavambahoaka Avotra Andriamosa. Eo amin'ny ministera fitsarana araka ny voalaza an'Andriamatoa Praiminisitra teo dia nisy fisitrahana ny fitsarana eo anivon'ny distrikana Avaradrano. Taoriana ny fitokanana 2 volana 3 volana lasa mitovy ny trano maizina sy ny trano fitsarana tompoko. Azafady tompoko satria lasa maty le transport dia tsisy jiro le fitsarana zay veriko hoe enatra ihany koa satria le fitsarana dia zavatra ngeza be sady tsara ny mahafinaritra. Komina 4 no mandrafitra ny distrikana Antananarivo Avaradrano. Misedra fahasahiranana avokoa ireo komina ireo amin'izao fotoana vokatry ny fanapahan-kevitra lany ny maro anisa teny anivony anteny miram-pirenena hoy hatrany ity solombavambahoaka ity. Takina ny amerenana ny etratrano sy ny etratandry ho eo ampelatana ny komina hoy hatrany ny fanazavany. Voalaza tsara nataon'Andriamatoa Praiminisitra teo ny hoe fakana ny etratrano sy ny etratrano sy ny fitantanana. Io dia hitonana fanamarenana toka anisany anankiray miteraka fahavoazana amin'ireo komina satria milaza isika fa fisinjarana mpahefana miavo kanefa miteraka fahasahiranana ho an'ny be ny tanàna sy ny mpanolotra ny tanàna. Ny impôt synthétique sy ny impôt de licence dia efa miditra any amin'ny centre fiscal ary mandeha any amin'ny trésor. Miala ny Fonds national de péréquation ny région ny province mandeha any amin'ny commune ny aminy. Raha mbola malaitsika koa ny etratrano sy ny etratany dia miaina ihany ny vola ampidirin'ny commune dia tsy tonga amin'ilay fitsinjarantena miavo isika ka angatahana ny amerenana fahefana ho an'ny be ny tanàna.
Diso ny filazana fa misitraka rano afaka manondraka tanimbary ny distrika Navaradrano ho iatrany ny solombavambahoaka avitra Andriamosa. Olana goavana ny tsy fifehezana ny fanotofana tany any ka tsetsina ny lakan-drano manondraka ireo tanimbary. Tsy mbola voahontra ihany koa ireo fanotofana noho ny tetikasa lalambe migodana hatramin'ny androany hoy ny fanamafisana. Tina manamarika fa tsy manino tenentsika fa nakatana dia hoe alao mba averina amin'ny olona mba hisy compensation ifanarahana makasika amin'le fakanany tanina sy le fananany fa be da be ny rava-fananana, rava-trano, rava-tany vilena, tamboho fasana izay mitondra fitarainana eo anivon'ny solombavambahoaka. Ny orinasa samkrety dia tsy miambahamba mihitsy mandrodana sy mandrava an'le fotodrafitrasa ananan'le olona. Ny mahasoa ny vahoaka ny tokony ifotorany mpanatanteraka, ny marary ny vahoaka ny tokony ovahana, ary ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fandinihana lalina no ahafahana mitondra fampandrosoana ho iatrany député avitra Andriamosa. Tsy mety ny fanaovana itsin-dalana rehefa mitondra firenena satria ny vahoaka no andriamanjaka ho iatrany ny fanazavany. Ny tsy fifampianona sy ny fanaovana be marenina toy ny zavamisy amin'izao fotoana izao no isan'olana goavana ho an'ireo fitondrana fandimby teto. Vokany, raha mandrika atrandy vao afaka ifampiaino sy miova rafitra ny firenentsika hoy Ratolojanahary Maharavo. Tokony samy akalisona ny rehetra ary tokony samy andinika ny tena hoavin'ny firenena manoloana ireo tantara mipetraka eto amin'ny firenentsika. Izany no efa nanaovana antsoavo nandritra ny 2 herinandro izay mba ny fanahy masina no iasa amin'ny rehetra ka anova ny zavamisy eto amin'ny firenena fa tsy ifandasa-dralava vao samy ho tonga saina hoy ny fanamafisana. Fa isaka misy fanovana rafitra eto amintsika dia miafara amina raha mandrika foana. Nisy zany hatramin'ny 1947 tamin'ny tantara vaitra 9 mars 47 zany a Manalina, nitoy zany tamin'ny 72 raha nangataka fanovana ny rafitra ny mpitolona tamin'izany 72 raha mandrika koa ny hafaran'izany. Nitoy zany tamin'ny 91 raha nangataka fanovana rafitra tsika hiala amin'ny rafitra sosialista hiditra ty velona ty amin'ny liberalisme ny afara tamin'ny fahatolona zany teny avoloha. Nitoy zany tamin'ny 2002, nitoy zany tamin'ny 2009. Zay zany zavatra misy teto amintsika. Fanontaniana mipetraka zany ro vahoaka malagasy amintsika dia tsy maintsy amoizanain'olona manalina foana ve fanovana rafitra eto amintsika eto. Sitraka Andriamanitra ty fatifatolona lava no fanovana rafitra ty. Zay no mahatonga anay miantso atsika hoe andahotsika andiny tena, andahotsika hien'ny fanahy masina, fa tsy misy fomba hafa ve hanovana rafitra eto amintsika. Betsaka ireo niseho mafy be teto amin'ny firenena rehefa nahazo fahefana, saingy rava ihany rehefa tonga ny fetra farany. Nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy misy ny mandrakizay eo amin'ny fahefana eto ambonin'ny tany. Ankoatr'izay dia miantso ny malagasy ny tenany mba andiny tena ihany koa. Bahoaka rery mpitondra fanjakana havana ampanetretena ary mifona aminareo mba hisintona ny lasa fa tsisy mandrakizay eo amin'ny fahefana zany, tsy mandrakizay ny fahefana dia tsy maintsy ho sesy tany ve, tsy maintsy ho rava fananana ve, tsy maintsy tsoka ny fianakaviana. Vahoaka tsika mba hisintona ny lasa andiny tena hibebaka hiala amin'ny ratsy fanotsika rehetrarehetra mpanao politika na mpanolana na mpitondra andiny tena manoloana an'izao zavamisy zao. Mitondra inona teto amintsika moa zay raha mandrika be dia be mifanesisesy zay. Ka miantso atsika vahoaka malagasy mba samby andiny tena lalina. Fanofano tsy tsika rery ny firenena mitaka fanovana fa tsy mety raha atao sorona, tsy tsika rery ny manana mpitondra. Nareo mpitondra mba mandinia tena, tsy anareo rery ny mitondra maneran-tany fa mba malala mahay feon'Andriamanitra, fa malala mahatsapa ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny, fa marary ny vahoaka mba tonga amin'izao dingana zao. Ao anatin'ny aizina ny malagasy ankehitriny, manjaka ny ratsy, manoloana ny rariny sy ny hitsiny. Ny fanapahan-keviny rehetra no afaka amadika ny pejy ho lasa fahazavana ho iatrany i Ratolojanahary Maharavo. Fahoriana goavana ho an'ny mponina malagasy ny fanapahana ministerialy nivoaka momba ny bokon'omby raha ny fitarainana voaray. 4 ny bokon'omby tsy maintsy vidin'ireo mpiompy izay tsy latsaky ny 3 alina ariary ny iray. Tsy ny fanerinan'ny tantsahatahaka izany mihitsy no ahafoana ny alatromby eto amintsika hoy ny député voafito amin'ny distrika ny Betafo. Dia resaka bokon'omby
dia tena mampitarina tsy ao amin'ny district Ambitafa era Madagasikara le lalàna décret interministériel izay tsy maintsy mividy boky efatra ny mpiompiomby, nankiray mijana amin'ny fokotany, nankiray any amin'ny gendarmerie, nankiray any amin'ny délégué, nankiray any amin'ny tompon'omby. Azo atao ihany mampiena an'io mbo any amin'ny tompon'omby isany amin'ny délégué. Ka rehefa mandeha ny recensement dia afaka manatitra ny gendarmerie sy ny chef fokotany fa mijaly le vahoaka amin'ny bokon'omby tsy maintsy mividy efatra. Somary mavesatra le izy raha tsika manana fahasairanana eny ambavohatra amin'izao. Raha io ny eritreritra hoe hanafoana amin'ny alatromby tsy mahafona ny alatromby fampitomboana anisan'ny bokon'omby sy ny fampitomboana ny vidiny le raha tsika malala fa alatromby tsy asan-dalo ve tsy averoa. Ino miova arakaraka ny commune iny satria délibération communale arakaraka ny lafo zany hoe raha eto Antananarivo daholo ny bokon'omby dia tsy mitovy masokarina ny eto Antananarivo ny ana Betafo ny ana Sakara ny ana Toliara fa rehefa mitena makony dia tsy ny district Betafo ihany fa amin'ny masolom-bavom-boaka Madagasikara ny tena dia tena mitenir compte ny enjeu au niveau national par rapport amina bokon'omby. Raha ny tantsano sahirana sy poretina dia satra ny isina fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Enina amby 700 kilometatra no alaviran-dalana mampitoy ny distrikan'ny Mandratsara sy Antsohihy. Ao anatin'ny fahasimbana io lalana io ankehitriny. Any ka tafiakatra hatrany amin'ny 400 ariary ny saran-dalana, hoy ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrikan'ny Antsohihy. 3,400 sy roetsy no mponina mivelona sy miaina ao amin'ity distrika ity raha ny antotanisa azo, ary mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan'ireo mponina. Ny volovary no tena iveloman'ireo mponina, ankoatra ny voanjo sy ny mangahazo izay manome salanisa hatrany amin'ny 400 sy ny 530 ny mponina. Tena ilaina ny fanamboarana io lalana miazo ny renivohitry ny faritra io, hoy ny fanazavana. Lalana mampitohy ny Mandratsara sy Antsohihy ratsy dia ratsy, ary tsy vitan'izay tapitreo Mandratsara ny lalana raha route nationale ny jerena dia tokony tohizana mankany Andilamena, tokony tohizana mankany Mananara ny lalana Mandratsara mba hampivelatra ny Mandratsara lasa Carrefour Mandratsara dia mitohy amin'ny Mananara, mitohy amin'ny Andilamena, ary navy any Andapa aza afaka mitohy mankany Pont Sofia sy Mandratsara. Isan'ny misedra olana amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ity distrika ity, fa napahan-kevitra noraisin'ireo mponina ao an-toerany ny firosona amin'ny fametrahana ny dina. Misy ny mpitandro ny filaminana ao an-toerany, saingy mahagaga ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana io, ka anton'izao fanapahan-kevitra izao hoy hatrany deputera Zakamanana André. Tamin'ny herinandro lasa moa nivory-tany Port Berger ny mpiray-dina rehetra ao amin'ny faritra Sofia dia ikarakaran'io mikasika ny tsy fandriam-pahalemana io. Hamerina indray mandeha ny dina izay efa nifanaovana tao amin'ny faritra Sofia ka matoky za atoatsy dia foana io tsy fandriam-pahalemana io satria hihatra ny dina any amin'ny faritra Sofia dia indrindra fa ny distrikan'ny Mandratsara. Ankoatr'ireo olana ireo dia eo ihany koa ny ain-tany mitranga ao amin'ity distrika ity. Maina ny tanimbary, vokatry ny ainandro, any ka vitsy no navitany asa fivelomany amin'ny fambolena ireo mponina. Raha tsy misy ny vahaolana maika momba ny olan'ny rano io dia ahina ny taom-pambolena manaraka, hoy ny fanazavana. Niavaka ny fanatanterana ny didim-potra fahobe natao tety amin'ny boriboritany fahatelo androany. Ny vokovokomena ao amin'ity boriboritany ity manko no nandray tanana izany tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny solombavambahoaka feno Ralambomanana, izay nanamarika fa entina anamaivanana ny olan'ny vahoaka manoloana ny fasairanana ny etsika toy izao. Maro amin'ireo ray aman-dreny no voatery manemitra ny fanaovana asoavana ny zanany rehefa fotoana toy izao noho ny fasairanana. Eto dia misaotra ny Croix Rouge aloha voalohany indrindra nanaiky raha asa amin'ny solombavambahoaka tamin'izay fanaovana ny didim-potra fahobe izay, ary inoko fa naafaka ampahan-kely amin'ny fasairanan'ireo vahoaka izay satria tsy mora ny fandoavam-bola amin'ny fanaovana didim-potra amin'izao fotoana izao. Raha fantatrareo fa fataona isa-taona izy ity taloha zay tsy niaraka tamin'ny Croix Rouge fa tamin'ity kosa dia niezaka nisy an'izay hoe fiara-miasa nangatahany Croix Rouge zay dia tsy salasala nanaiky hoe tsisy olan'izany fa afaka miara-miasa tsara tsika. Nilarana ny fanatanterana ny didim-potra teto amin'ny Union des Chrétiennes Tsaramasay.
tena ilaina ny etsika fanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka toy izao hoy ireo mpisitraka. Ka amin'ny fahasahirananay nanaovanay an'ilay izy fobe dia izay mba nanaovanay an'ilay izy satria hitany hoe zay lavitra torana dia hoe misy fobe aty dia nataonay ilay izy. Raha ohatra zany hoe nataonay manokana zany ilay izy mety lany vola maromaro zany ny tena mety eo lany roa hetsitra eo zany raha nataonay nanokana ilay izy. Zay ohatra mbola tsy ampy kely vola dia any tsy ampy le any le vola zany mba hetsy mahery eo. Ny fahasahiranana aloha voalohany indrindra ka le bebe mihitsy ny nahita le ohatry ny publicité dia lasa nanoratra anarana. Zay manana zanaka zany dia mba tokony manararoatra amin'izao fa ny fiainana koa fa sarotra. Misy karazany maromaro ny fanaovana didipoitra hoy ny teo anivo ny vovokomena. Asa mila fitandremana ny fanatanterana ny didipoitra ka mpitsabo matianina sy manampaizana amin'izany no tsy maintsy manatanteraka izany hoy ny fanazavana. Ny toe-batany ankizy tsirairay moa io samy manany azy fa izay ny nangalana ny docteur Matianina amin'ilay zavatra. Eo ihany koa mpiara-miasa docteur Thierry sy ny mpiara-miasa amin'ny resaka fanafody dia inonay sy antenainay fa andeha atsaka sy andavany zao didipoitra faobe zao to. Nilaza moa ny solom-bavambahoaka feno lambomanana fa isy ihany koa ny etsika sosialy manokana ho fanamariana ny daty ny 4 Jiona amin'ny herinandro avy io. Efa mandeha ny fandaminana ho amin'izany raha ny fanazavana. Tsapa ny fahasahiranan'ireo toeram-pitsaboana maro eto Madagasikara amin'izao fotoana. Isan'izany ny tsy fampina mpitsabo izay tokony andray andraikitra ho an'ny vahoaka eny ifotony. Saika mpitsabo mpanampy no betsaka amin'ny eny anivony SSB raha nitatitra izay navoaka ny ONG SA tao anatin'ny tombanezaka ho an'ny tetikasa SMS fahasalamana. Tsy maharaka nisan'ny dokotera miparitaka eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Tao anatin'ity tetikasa SMS fahasalamana ity dia isan'ny olana navoaka ny olom-pirenena ary matetika mihitsy zany no hita ao anatin'ny drafitrasa hoe mila dokotera ny tobim-pahasalamana indrindra ny CSP2 fa amin'izao fotoana izao dia ny ankamaroan'ny CSP2 moa dia lasa infirmier paramédicaux no mitazona azy dia tao anatin'ity tetikasa ity dia afaka nametraka fomba fiasa zany ny commune miara-miasa tamin'ny médecin inspecteur sy ny équipe eny anivon'ny district nafahana nametraka dokotera any amin'ireny tobim-pahasalamana ireny. Misy maromaro ihany ny commune tao anatin'ireo niasana no misitraka an'izay fahazahoana dokotera izay tao anatin'ny efa taona niasana fa tsy izy rehetrarehetra moa fa zany hoe ny ankamaroany CSP2 dia amin'izao fotoana izao zany dia efa nahazo dokotera ao anivon'ireny. Ny anankiray amin'ny commune ny ankamaroany commune ihany koa izay mahatsapa fa lavitra ny vahoaka lavitra n'ilay CSP2 misy an'ireo vahoaka ireo dia niezaka ihany koa ny commune rehefa hita misoratra tao anatin'ny laminasa izay olana anankiray izay niara-iasa tamin'ny vahoaka sy ny médecin inspecteur anangana tobim-pahasalamana vaovao dia misy CSB maromaro ihany koa natsangana teny amin'ny commune teny mba hitsonjovana izay vahoaka lavitra tobim-pahasalamana izay ahafahan'izy ireo manantona tobim-pahasalamana. Ny ankoatr'izay misy ny tobin'ny ase izay natsangana ihany koa any anivon'ny fokotany any ireo tobin'ny ase ireo dia afaka ihany koa mandray an'ireo vahoaka raha ohatra ka misy fizahana tsotsotra tian'izy ireo atao raha ohatra ka lavitra tobim-pahasalamana izy ireo. Nisy ny ezaka natao mba ahafahan'ireo toerana lavitra toeram-pitsaboana ka mba hisitrahan'ireo vahoaka ao amin'ny fitsaboana ara-dalàna. Tamin'ny alalan'ny ity tetikasa ity no nahafahana nanampitosika ireo commune anana foto-drafitrasa sahaza raha ny fanazavana. Tsara moa ny manamarika fa tetikasa vatsiny banky iraisam-pirenena vola ny SMS fahasalamana ka androany no nanatanterana tombanezaka vita izay nandrasan'ireo mpisehatra rehetra anjara manerana any Madagasikara.